Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jaona 1:17. Aoka isika andinika ny tenin'i Kristy isan'andro. Ambaran'ny soratra masina rehefa nalaina fanahy Jesosy Kristy, izao no nambarany rehefa naka fanahy azy ny devoly, hoy izy hoe fa voasoratra hoe fomba tokana andresena ny fakapanahy, andresena ny fahavalo, ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Ka rehefa mibanjina ilay fahazavana isika dia miala ny aizina. Rehefa mandray ilay fahazavana isika dia miala ny aizina. Indraindray dia ny hevitr'olombelona matetika no asolo ny hevitr'Andriamanitra, ary ny teorian'olombelona no asolo ny teorian'Andriamanitra. Aoka hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tsy misy tenin'olombelona na dia feno fahendrena tapotroatra azy mahasolo ny tenin'Andriamanitra. Indraindray matetika dia lasa ohatra ampiasaina ny tenin'olombelona, ary indraindray dia voasolo ny tenin'olombelona mihitsy ny afatra ampitain'Andriamanitra, ny fahamarinana izay tian'i Kristy iainantsika. Ao anatin'ny Baiboly ireo fahamarinana rehetra, tsy misy karazam-pahamarinana izay tsy voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka tokony iainantsika. Misy fampitandremana mavaivay menty Kristy antsika ao amin'ny Matthieu 5:5, andininy fahasivy. Matthieu 5:10, andininy fahasivy, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa foana ny ivavahanareo amiko, ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy, foana ny ivavahana amin'Andriamanitra, raha toa ka didin'olombelona no ampiasaina asolo ny toeran'Andriamanitra. Tsy enken'Andriamanitra ny ivavahantsika amin'olombelona, fa amin'Andriamanitra irery ihany. Tsy enken'Andriamanitra raha ny fampianarana omen'Andriamanitra dia hovana na soloana fampianarana izay natolon'olombelona, izay amboarin'olombelona. Ekena fa betsaka n'olombelona manam-pahendrena, ireny rehetra ireny anefa dia tsy hahasolo ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Kristy ny tompon'ny fahamarinana rehetra, ary ny foto-kevitra feno fahaizana, ny eritreritra feno fahendrena sy ny fahaiza-manao sy ny talenta rehetra ananan'olombelona dia fanomezana avy amin'Andriamanitra avokoa. Inona no nataontsika? Nataontsika dia tsy misy afa-tsy ny hoe découverte, avy amin'izay namboarin'Andriamanitra no nahatsaraintsika mba hahafahana maneho ny eritreritsika. Fa ireny tsy misy mahasolo ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra. Aoka tsy hosoloana fahamarinana hafa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra. Jaona 7:17, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, iza ny fahamarinana? Andriamanitra irery ny fahamarinana. Dinio ny tenin'i Kristy, fa tsy hevitr'olombelona ho tanteraka amintsika izany. Ivavaka isika. Misaotra tompo tsara, nomenao lesona sarobidy, manan-danja izay. Firifiry no alatsakay ny fahamarinanao dia soloina ny fahamarinana hafa noho ny fitiavanay te ho ambony noho ianao, te hitovy aminao. Mifona zay Jesosy io. Ankehitriny dia hifikitra amin'ny teninao izay fahamarinana izay. Tsy hampianatra hevitr'olombelona mba ho famitana sy ahafahana mandresy lahatra olona maro, fa hifikitra amin'ny teninao. Tanterao aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.